Fa sambo iray antsoina hoe Tromsø no rendrika amin'ny ranomasina ao anatin'ny ranomasina emeraude sy ny elin-drano antsiranana sambo iray izay mpitondra solika moa izy ity na ina araka izany ny mety hiparitahan'ny solika nentin'ity sambo ity saingy nambaran'ny ministra ny tontolo iainana ny aram-parany Antelma kosa fa efa voafehiny mikasika an'izay ary efa misy sambo moa izay nireo solika ao anatin'ity sambo iray izay rendrika ity ka tsy ahina ny fiparitahana izany solika izany raha ny fanazavana nentiny anjinjiny misy kokoa. Sambo iray antsoina hoe Tromsø fantatra fa avy any Bahamas mitondra solika manodidina ny 1,000 metatra toratelo no nahitsika mifasika tao amin'ny ranomasina Oseana Indiana ao amin'ny ranomasina Emeraude sy ny elin-drano ny Antsiranana ny alakamisy teo raha fanazavana voaray avy amin'ny loharambavao avy any toerana. Mpitondra solika ity sambo ity ary raha ny fanazavana voaray dia nanana olana ara-teknika ka maty tamina kilometatra vitsivitsy sy atongavana ao Antsiranana. Natahorana arak'izany mety hisian'ny fiparitahan'ny solika nentin'ity sambo ity. Nambarany ministra ny tontolo iainana Andriamatora Amparany Antelma androany fa tsy misy ny atahorana momba izay fiparitahan'ny solika nentin'ity sambo ity izay satria dia efa nisy ny olona tompona andraikitra nalefa ny toerana ary nisy ihany koa ny sambo aka ny solika ao amin'ity sambo ity mba tsy hisiany izay fiparitahan'ny solika izay. Nambarany ihany koa fa ny kokin'ny sambo ny nisy vaky fa ny réservoir mbola tsy misy atahorana. Raha ny fanazavana azo dia milanja 2,1 taona ity sambo ity ary mirefy 20 metatra ary anisan'ny antony nahatonga ny olana ny tsy fahazaran'ireo mpitandro sambo mandeha aty amin'ny ranomasina ny Oseana Indiana.